ho amintsika mandrakrivana ny fahalanatsaranaandriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary manak'izay. Amen. Ny anjara mofinainantsika amin'ity alahady 5 septambra alahady faefatra ambin'ny folo manahaka ny trinité ity dia ny Genesisy 7:7 andininy fasivy ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Genesisy 7:7 andininy fasivy ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Minoa ny zaran'izany dia mimbavaka sika. Dia raha sy mankalaza anao zay raha eo raha mbola velon'aina koa ary misaotranao zay amin'ny zavatra rehetra. Dia mankasitraka anao indrindra satria tonga indray ny alahady 5 septambra alahady faefatra ambin'ny folo manahaka ny trinité zay ndraisanay ny mofinaina zay ho aminay amin'ity androany ity. Tsaronay ambavaka eto ny zanaky ny fiangonana mpiomana mpitandrina mba hampiherezinao izy satria ty alahady ity dia alahady ny mpiomana mpitandrina. Dia hoe zavatso avy amin'ny teninao zay tsiray avy indrindra ny zanakay zay mpiomana mpitandrina misaotra ray zanaka hafa namasinao. Amen. Genesisy 7:7 andininy fasivy ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, Genesisy 7:7 andininy fasivy ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Aroa Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa ny aminao kosa dia tandrina mifanekika ianao, dia ianao sy ny taranaka mandimanao hatramin'ny taranaka faramandiby. Ary zao ny fanekiko amiko sy aminao areo sy ny taranaka mandimanao aho, dia zay ho tandrimanareo ho farana ny lehilahy rehetra eo aminareo dia farana ianareo ary famantarana ny fanekenao amiko sy aminareo zany. Zazalahy teraka valona eo aminareo ny forana dia ny lehilahy rehetra amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandiby, na ny kely na zay vidim-bola tamin'ny hafa firenena ka tsy avy amin'ny taranakao. Tsy maintsy ho forana ny kelinao zay novidinao vola ary ny fanekeko dia ho amin'ny nofinareo ny fanekena manak'izay. Ary ny lehilahy tsy voafory zay tsy mbola noforana dia fongorana tsy eo amin'ny fireneny efa nivadika ny fanekeko izy. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe ny faneken'Andriamanitra ho amin'ny nofintsika ho fanekena manak'izay. Zava-dehibe ny fanekena ataon'Andriamanitra amin'ny nofintsika ho fanekena manak'izay. Tiany matsy ty vatatenitsika ity, ty nofintsika ity mba ho azy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany hatramin'ny taranaka fandimby rehetra dia nanao ty fanekeny ity izy ho fanekena manak'izay amin'ny taranaka amin'ny fandimby rehetra dia ny famorany zany. Zava-dehibe zany hoe hanaovan'Andriamanitra fanekena hatramin'ny taranaka amin'ny fandimby zany. Motsy zany ry havana no vinantsika fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hoe mbola ho kristianina hatrany ane ny malagasy na amin'ny taona 100 taona aorianany. Ahoana natanteraka izany? Andriamanitra mihitsy eto no miditra tsehatra manao fanekena manak'izay amintsika. Kaoksika ho feno fankatoavana ny teniny, kaoksika ho feno fanarahana ny teniny satria zany ny tanjon'Andriamanitra dia nofintsika rehetra hatramin'ny taranaka farany indrindra hanaovany fanekena mandrakizay. Zava-dehibe zany ravana. Izy raha teo moa efa nanendry ny fanekena io avoazany isan'andro isan'andro satria zao ny tenin'i Jesosy ndray maka irako zay latsaka dia famelan-keloka sy fanekena vaovao ho anareo. Zava-dehibe ary ny atonga sy ny atonganao vita fanekena amin'Andriamanitra tsy amin'ny tenako ihany fa amin'ny taranako, tsy amin'ny taranako ihany fa amin'ny taranaka ny taranakitsika tsiray avy dia nofo ho an'Andriamanitra sy hanaovan'Andriamanitra fanekena manak'izay. Tian'Andriamanitra ry havana zasy ianao mba ho isan'ny vahoaka ny manak'izay tsy tao amin'ny lasa ihany fa miankehitriny ary ho avy rehetra. Dia mba ho zany tokoa anie ny taranako sy ny taranakao ary ny taranaka izay mino ny tenin'Andriamanitra ankehitriny mba ho tarana ny taranany rehetra anie mba hanaovan'Andriamanitra fanekena manak'izay sy ho feno fankatoavan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Misaotranao zay raha eo fa tsy nahavilanao angay ahy zay fa menao indray ny teninao, tianao zay hanaovanao fanekena manak'izay hatramin'ny taranaka ny taranaka rehetra.
ampahiresy tompo ay andraisan'ny teninao zany tsy anaiky zay andidinao ary toetro aminao manakariva satria ianao no misy ny manakizay de sitrakay ny ary vavaka hoe mainay zay ny an-danitra mamasina neny miaranao tonga neny fanjakanao atao neny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra minaniny anina sahazo anay ary mamilany erikay tahaka na milana zay menika taminay ary aza mitondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay amen. Tanterahan'ny tompo amintsika anie zao todrano zay tononona amin'ny naharaisana karfanamaso zao iso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana zany todrano de totra naharaisana karfanamasina zany fiadanana eo angalahy ary fitiavana mamfinoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ny fahasoavana eo amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina amen. Voninahitra eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.